Taontsika maki soratra masina ao amin'ny Marka toko fahenina andininy faraika amin'ny telopolo no manomboka hatreo amin'ny fatelo amin'ny telopolo aloha. Ary hoy Jesosy taminy, avia ianareo hitokana ny an-tany foana ka miala sasatra kelikely fa maro ny famoivoy ka tsy misy ihinanana aza eo alohantsika. Ity lehilahy ity zany dia lehilahy occupé. Maro ny occupé fa occupé tsy mamokatra. Misy karazan'olona tsy manam-potoana mihitsy. Mahita lehilahy anankiray namanay tamin'ny fotoan'androny. Io dia occupé lava. Isaky ny antsoinao dia en ligne. Isaky ny antsoinao dia en ligne. Ligne occupé. Rehefa miara mandeha amin'ny eny an-dalana, isaky ny mihetsika zany dia mijanona mandroso kely dia mijanona. Fankafantatra amin'izao olona rehetra zao. Olona occupé mandrakariva fa ny fiainany tsy mankaizy. Misy karazana occupation tsy mitondra anao mankaizy. Occupé fa tsy lasa lavitra. Mbola izy ihany noho izy. Fa i Jesosy dia olona tena occupé, tena hoe tena feno ny fotoanan'i Jesosy. Andao isika ozy hitokana kely ho any an-tany foana fa mifamoivoy loatra ny olona ka tsy misy ihinanana azy. Na ny fotoana ihinanana aza tsisy. Raha lahy sy anabavy ianao ve mba occupé sa manana fotoana betsaka ianao? Occupé ve ianao? Occupé ve ianao sa manana fotoana betsaka ianao? Samy nomena Andriamanitra fotoana mitovy tsika reto. 420 ora avy. Andro 7 anatina herinandro. Raika amin'ny telopolo na telopolo andro ao anatina ray volana. 587 andro anatina ray taona. Mitovy ny andro ananantsika fa ny fampiasantsika azy ny tsy mitovy. Misy mihaino ve azy ao? Taontsika hianatra amin'ny Jesosy. Hianatra fahombiazana ao amin'ny Jesosy. Izy olona occupé. Olona naomby. Olona namokatra. Ary izy hoe avia nareo mitokana an-tany foana ka miala sasatra kelikely. Miala sasatra manina azafady? Sy lava be zany ny paoziny fa kelikely. Satria ilainao zany. Vao manoratra amiko pastor Francia tonga somatsara aty Antsirabe papaozy. Toy izy hoe ampiaro ny zavatra ninarana teto minana voankazo betsaka fa aza miala aza manao repos loatra fa tsy dia ilainy zany. Voankazo no any betsaka. Mba ialana amin'ny fatigue générale. Ialana amin'ny mety hoe arerana fa repos tsy dia ilainao zany. Tonga dia mampiatra avy hatrany izay zavatra ninarana teto. Kely ihany ny repos azonao atao. Any an-danitra ny repos atsika. Aiza ny repos atsika azafady? Antsika vao mitsahatra amin'izay sasara atsika fa tsy tia repos lava ity. Repos napotika ny Davida. Repos na tonga ny Davida lasa nanana inspiration hafa tamin'ny Batseba. Satria nanao olona mandeha manao asan'Andriamanitra, izy manao repos any ambony terasy. Lazao na manao ajanony ty repos lava. Aza atao lava be ny paozinao hoe. Miala sasatra kelikely fotsiny. Makaina kely fotsiny. Misy taona zay avy manao laval. Avy manao mission. Vao tonga dia mifady anina ny atao. Fa tsy hoe makaina. Kely ihany ny fakana azonao atao. Satria tsy manana fotoana lava eto amin'ny tany ny velona ianao. Fa ny fotoananao dia fotoanana mission. Toizatsika ny andiny faharoa amin'ny telopolo eto aloha zany tsika dia mbola hijery ny fahombiazana. Dia nandeha an-tsambo kely izy hitokana any an-tany foana. Ary ny olona nahita azy mandeha sady betsaka ny nalala an Jesosy dia niala avy teny amin'ny tanàna rehetra ny olona ka niazakazaka nandeha ny tanety dia tonga talohany. Io misy astérix kely fa tsisy eto amin'ny anazy le navokana. Tika amin'ny astérix io misy soratra hoe nandeha tongotra. Na eny olona hoe ary Jesosy miazakazaka ny olona mandeha any amin'izay misy azy ary mandeha tongotra satria misy zavatra ilainy olona ao amin'ny Jesosy. Mila manantona anao ny olona.
raha misy zavatra ilain'ny olona ao aminao na andehanany olona tongotra na ialany olona lavitra aza dia tonga ny olona nandoavany olona vitany na ohatrinina na ohatrinina dia tonga ny olona rehefa misy zavatra ilain'ny olona ao aminao. Fotoana zao hitadiavany olona anao, fotoana zao ampalazanao resy mielany amin'ny manodidina lazanao ny amin'ny compétencenao ny amin'ny potentielnao ny amin'ny onctionanao ny amin'ny donanao ray manodidina izany ipiblianao ny olona dia ho avy anatonanao hitady an'izay zavatra soa azy satria natao fitahiana ho an'ny mpiarabelona aminao ianao. Zay Jesosy io. Vakitsika ndray aloha zany ny ery amin'ny marika toko faheniny marika 6:55-56. Jereo mifambiazan'ity lehilahy ity dia ka niazakazaka tamin'izany tany rehetra zany ary nitondra ny marary tamin'ny faniriana ho any amin'izay reny fa nitoerana ny olona zany vao maheno ary Jesosy dia maninona ny olona miazakazaka ny olona arabaka teny io miazakazaka ny olona ho eny amin'ny tsenanao, miazakazaka ny olona ho eny amin'ny donanao, miazakazaka ny olona ho eny amin'ny sekolinao ry pastera, miazakazaka ny olona ho any amin'izay misy ianao. Lazao ny namanao miazakazaka ny olona nantonanao. Mety amin'ny efatra ny fivahany tsenanao amin'ny telo efa feno olona eo miandra ny fisokafany io. Vao misokatra sakafo, varotan-tsakafo avy hatrany dia lany, vao misokatra dia lany. Miazakazaka miazakazaka ny olona manantona ny produit anao. Vetivety dia lany, vetivety dia lany, vetivety dia lany, manafatra entana, manafatra entana, manafatra entana, manafatra entana, vetivety dia lany. Miazakazaka ny olona manantona ny fiangonana. Eo amin'ny 9:5 amin'izay. Ary nataiza no nidirany Jesosy. Tiako be io. Natao amin'ny vohitra vilona izany, natao an-tanàna, natany an-tsaha any alabrosy any zany dia napetraka teo an-kianjany marary ary ny olona nangataka nenrina dia nisongotra viavin-dambany any azy ary sitrana izay rehetra nanenry azy. Nataiza nalehany dia naomby izy, notadiaviny olona izy, namokatra izy, nataiza nalehany. Na aiza lehanao dia mahomby ianao, na aiza lehanao dia mamokatra ianao, na aiza lehanao dia mety any amin'izay misy ianao any, na aiza lehanao dia fampitadiavana ianao noho ilay zavatra ao anatinao. Ilay zavatra ao anatinao no tadiavin'ny olona verika any, tsy ianao no ilain'ny olona fa ilay zavatra entinao. Dikan'izany tsy ny mombanao aty ivelany tena songadina sy travaieny fa ilay zavatra any anatinao. Ny olona kamo ihany no fatrapikarakara loatra ivelany fa ny ao anatiny tsy karakarana. Izy zany ny tovolahy miandro vehivavy amelona. Iza tsara zavady manamboatra forme mba ho beau gosse tsara mitady mama sosy. Nivelany any dia tsy zavatra hoentiny. Mandray anaty tsara ve ianao? Sy ny tovavy mitady rangava za antitra. Mialatsiny aminao afa ho vantaniko ny resaka. Satria tsy zavatra ho avokany dia tsy malala fa tsy ny ivelany satria tsy zavatra hoentiny izao eto amin'izao tontolo izao. Ka na ho vazaha faty rapitso aza dia hidirany. Fa misy zavatra tadiaviny ao, misy zavatra kely reny ao satria tsy zavatra hoentiny eto amin'izao tontolo izao. Mangavy ianao rapitso sy raha afaka pitso tena ngeta eta tsara. Fa ny message rapitso sy afaka pitso ny ozy na nambola eo aza afaky ny aomby ianao, ny devoly raha mbola eo aza afaky ny aomby ianao. Hey! Tsy marie akory ilay vehivavy tao Samaritana. Olona tratrana deception ara-pitiavana. Tsy voaositra evangelista vao niona tamin'i Jesosy avy hatrany dia olona ray tanàna no tonga ny teo amin'i Jesosy. Olona manana raha lasa ratsy eo amin'ny fiarahamonina fa naomby izy. Ka tsy manana excuse ianao manomboka eo hoe mbola misy ozine, mbola misy demone, taranaka veriananine, ratsy laza tsia. Enao ihany no mamaritra ny fombiazanao. Enao ihany no mamaritra ny fombiazanao. Enao ihany no mamaritra ny fombiazanao.
tsy mpanompon'Andriamanitra nanozona ny Kaina fa Jehova. Ary laza tamin'ny tany hoe naiza le anao dia tsy avokatra ho anao ny tany, ary ny tany nandrean'izany, kanefa mbola namokatra ihany izy tany amin'ny nota satria ny sainy no namaritra an'izany. Halleluja, halleluja. Tsy niozona ny Jehova kory tsy nandaitra, fa Andriamanitra efa nanaika ny herin'ny fisaintsainany olona. Misy zavatra sainao no mitranga, se sainao no mitranga, se sainao no mitranga. Ao amin'ny Genesis 11 Jehova mihitsy no nidéclaré an'ity hoe na inona saintsainy atao dia tsy ho azo sakanana. Olona niala tamin'ny taridalan'i Jehova Andriamanitra ireo nefa mbola navita nanangana gratte-ciel ohatrany Burj Khalifa ny Dubai, tsotra ny Carlton, fa tilikambo lehibe no vitany satria ny sainan'izany izy hoe atakatra lanitra isika. Ny devoly tsy asakana anao zany, mizesta ny devoly hatramin'izay izy, satria ianao mieritreritra mihitsy hoe niosina avy amin'ity razambety iny tsy maintsy esorina, fa nambola eo azy izy mavita zavatra ianao, misy zavatra vitanao, misy zavatra vitanao. Misy fetra ianao no ila iasan'ny devoly, fa ianao kosa tsy hoe coinsainy dia tsy havitany inenina mihitsy. Angana azy ty tany ty, angana azy ty fiainany ty, fa nga izy ny tompony lakile. Misy ati-doa raiky lo sasany latsaka kely anatinao ao, raha ianao ny mampiasa ny ora lasana bava, ianao lasa lavitra ianao, ianao tafavoaka ianao. Mitsangana vetivety la zay devoly tsy masakana ana, ozina avy amin'ny razambe tsy masakana ana, ozina avy amin'ny razambe ny reniko sy ny raiko tsy masakana ana, famosavina tsy masakana ana, demony tsy masakana ana, satana tsy masakana ana, diplôma tsy masakana ana, teny ratsy ny olona tsy masakana ana. Ny saiko ihany no manakana ana, ka rehefa tsy manakana ana ny saiko vitako ranga io asina tehaka mafy a Jesosy. Tsisy ositra izao tontolo izao nefa matsangana orinasa lehibe, tsisy ray aman-dreny ara-panahy izao tontolo izao nefa lasa lavitra be. Combien à plus forte raison tu as l'onction, tu as ton papa spirituel, ton papa. La zone tenano mavita zavatra, mavita zavatra, mavita zavatra. Hey! Tsy mampaherenao anota raha miteny an'ity. Jakoba namingana ny Esau, zany nasonontsondrany eo atampony lohany, kanefa mbola nambinina tany Mesopotamia. Tsy mampaherenao anota raha milazan'izany, fa ny fisainanao ny mamaritra an'io. Ny fisainanao averena ny fisainako, ny fisainako. Ny devoly nefa tsy ampahomby anao, ny sainao ny atakeny voalohany. Raha vao tsy manaiky ny ataky any anatin'ny saina ianao, ataky mental, lasa lavitra ianao zay, lasa lavitra ianao zay. Tsy miankina amin'izay filazan'ny olona anao io, fa miankina amin'izay fiheveranao ny tenanao. Natakeny devoly ny Jesosy. Ahoana oziny olona izay ampiasain'ny devoly? Lohan'ny démonia no amoan'ilay io ny démonia. Ny olona no milaza an'izany fa ny tenany tsy milaza an'izany, fa izy milaza fa izy no Kristy. Mantany io ianao nga Kristy voalaza anao izy fitsy ny teny aya koa eo. Lazao namanao tsy zay lazay ny olona momba anao ny tonanao ny tenanao, fa zay fiheveranao ny tenanao. Antany namanao iza ny fiheveranao ny tenanao. Ny anabavitsika ria za manana jaloxinany amin'izay olona jalo aminy, ka maninona no makivy amin'izay fitolona ny hafa any ambady. Tsy rara ny ataky voalohany ataon'ny satana dia ny any amin'ny sainao, ary taony namoty
nanotika ny Joba satria natahotra izy. Nangovitra izy nanota ny zanako aleo zany fanahitra ho an'ireo dia maty any nefa ny zanany. Dia izy zay nangovitako ny nanjoa zay natahorako ny nahazo anahy satria atakeny sainy. Naravany Joba dia ataky tany anatin'ny saina. Manomboka androany aoka ho libre amin'izay ataky zay ianao. Manomboka ho libre amin'izay ataky zay ianao. Ianao za miasa alainao masaloha amin'ny papa sy mamanao biolojika tamin'izay limitiny fa manana danitra ianao, manana ray any an-danitra ianao, afaka no lasa lavitra ianao, afaka no lasa lavitra ianao, afaka no lasa lavitra ianao. Psalm 24 dia milaza 24 anomenao araka ny fonao ania izy ary atanteraka ny fisainanao rehetra, atanteraka ny fisainanao rehetra. Avereno hoe fisainana, fisainana, fisainana. Niditra tamina toerana lehibe anankiray miaraka amin'ilay t-shirt hoe za tsy mahazo resy. Toy izay olona tiako zany soratra amin'ny t-shirt anao zany pastera. Iawa io mihitsy izy. Za tsy mahazo resy, za tsy mahazo resy. Imbe dehibe amin'ny tomany satria za olombelona. Imbe dehibe amin'ny tanondrika, imbe dehibe ihany kivy fa reny mandalo ihany. Fa ny tena marina ny felohany bandao eto ny laoka te zao. Za lehilahin'Andriamanitra, za zanak'Andriamanitra, za mamokatra, za na ny kapitaine mahay amin'ny baolina kitra aza menjera indraindray. Fa tsy midika izy za hiala amin'ity terrain ty, za hiala amin'ity ekipe ty, za tsy anao match intsony fa mitsangana indray izy. Lazao namanao afaka menjera ianao fa mitsangana indray ianao. Mety ho carte jaune ianao hoe fa za mieritreritra ny ho carte rouge. Mety ho carte rouge mihitsy ianao hoe miova ekipe indray fa ianao ny ekipe nandalananao. Manao voatra sao io le tsy tantan'ny satana manko ataonao io satria nokivina ianao, nokivina ianao fa zao atanjahana ianao. Za tsy amboly zava-baovao anatinao fa tianaitra ianao misy zaka bavata anatinao ao, misy zaka maventy anatinao ao. Averene misy raha maventy anatiko ato, misy raha maventy anatiko ato. Halleluja, halleluja. Lehibe ny ao anatinareo noho ny eo amin'izao tontolo zao. Ny ao anatinao no mitondra an'io. Ny fandresena tsy avy ivelany fa ny fandresena avy ao anaty. Ary ny ady koa tsy ivelany fa ny ady ao anaty. Rehefa resy ao anaty dia resy aty ivelany. Fa raha vao mahery ao anaty dia mahery amin'ny lafiny rehetra. Tehaka ho an'i Jesosy mahazo plasy amin'izay.